dia fahalitafahona aminao indray ny tena kotopo kilasy topo amin'ity ariva ity manasanao raka izany izy eto amin'ny fahita lavitra matv anaraka hatramin'ny farany vaovao antsika amin'ity ariva ity tontolo ny politika avy hatrany dia isantarantsika ary ny vaovao antsika amin'izao ariva izao anisan'ny tapaka nandritra ny fivoriana tao amin'ny filoham-panjakana 5 teny amin'ny CCI Vato fa itony 13 janoary 2024 izao ny fivoriana tariny FFKM ny mikasika ny fanomana izay fivoriana izay indrindra no entinao anao anatin'ity fanadidina manaraka ity. Dingana lehibe ho an'ny fampihavana pirenena ny vita tamin'ny fihaonana teo amin'ny filoham-panjakana 5 izay notanterahana teny amin'ny CCI Vato ny 7 Desambra lasa teo araka nambaran'ny filohan'ny FFKM Monseigneur Ranarivelo Samuel John. Dinika izay ny marian'ny filohan'ny FFKM fa Savaranando ary amin'izao fotoana izao efa miroso amin'ny fiomanana ny fiatrehana ny dinika faharoa eo amin'ny filoham-pirenena Perinasa Hery Rajaonaromampianina sy ny filoham-panjakana teo aloha Didier Ratsiraka Zavy Albert Marc Ravalmanana ary Andry Rajoelina amin'ny filoham-panjakana 4. Efa vita ny dingana iny dia saorana finiavan'ireo mpandray anjara rehetra koa dia izay raha ny taona vaovao dia samy fa tokony efa ao anatin'izany fa vetivety eny io dia tonga. Saorana loanto izany izay no azo ambarana. Anisan'ny fanapa-kevitra mivoatra tamin'ny fihaonana tamin'ny filoham-panjakana 5 ny tokony hamoahana ny gadra politika ary nijerena ny momba n'Andriamatoa Marc Ravalmanana. Nanomboka ny 4 Desambra teo nisy ny fanapa-kevitra ny raisin'ny fanjakana momba ny gadra politika. Raha manontaniana mikasika io tebiko ny filohan'ny FFKM dia toy izao ny nambarany. Misy ny anjaran'ny fanjakana dia misy ny anjarany nefa dia manao ny azy ny fanjakana sy tandrify azy dia manao samy tandrify azy fiangonana io izy atsina tsy fanoritana na faninanana fa verina fanoloratana zava-dehibe. Momba ny landinika amin'ny fivoriana faharoa ny filoham-panjakana 5 izay ho toto-saina ny 13 Janoary 2024 dia laza ny filohan'ny FFKM fa mbola tsy voafaritra tanteraka aloha izany ary mbola andalana ny fanomanana rehetra.